Tsy laharam-pahamehana ny fanatanterahana ny fifidianana fa tokony fantoka tanteraka ao anatin'ny famahana ny tena krizy kosa ny rehetra. Io kosa ny hevitry ny ministra ny teo aloha Andriamatoa Joseph Randriamiarsoa. Ankoatra izay dia manohana ny fanelanelanana sy ny fampihavana-pirenena ity mpanao politika ity, fampihavana-pirenena izay tanterahan'ny FFKM. Volaravavo no mitondra ny antsiprimbavao misara ny Tsirako Torso. Tsy azo itovirana ny fanelanelanana izay tanterahan'ny FFKM entina hamahana ny krizy araka nambarany Dr Joseph Randriamiarsoa. Ery tsy atoaina ary manana anjara toerana goavana eo amin'ny fiarahamonina sy eo amin'ny fiainam-pirenena malagasy ny fiangonana araka nambarany Dr Joseph Randriamiarsoa ary manohana fandraisana andraikitra izay nataony ary ataon'ny FFKM ity mpanao politika ity. Fiesta ataon'ny FFKM amin'izao fotoana izao dia isaorana azy satria ela ny andrasana misy journée FFKM. Nany feuille de route azy dia niangavy azy hoe ataovy ny diniky sasany malagasy. Manapa-hevitra ny hanao ny diniky izany izao nay fa zava-dehibe. Tsara ny anamaria antsika izany FFKM izany dia hery goavana be eto amin'ny firenena. Ka rehefa mijoro izy izay dia resy lahatra fa voalamina andrara pirenena antsika. Ary le fomba nitirany azy koa eo fampihavana no amboana azy dia verina hoe izay ihany koa ny lalana satria tsisy zavatra azony atao eto raha sy mihavana voaka malagasy. Izy io tamin'ny taona 5 kany dia fandresahany mpanao politika ihany koa ny hoe malagasy mihavana voaka malagasy manangana ny hoavy. Izany hoe fa eken'ny mpanao politika maro eto firenena zany ny hoe ilaina ny fampihavana voaka malagasy. Izay ny fototra iangany FFKM ary izy no tena afaka manao an'izany amin'ny asa sy ny andraikitra misy azy eto amin'ny firenena. Zava-dehibe nisy ny fampihavanana hoy Dr Joseph Randriamiarsoa ary ny fiverena fampidiniana eo amin'ny malagasy ametrahana amin'ny fomba fijery mitovy sy miaro ny tombotsoa pirenena ny lalana tokana ahafahana mamoaka ny firenena amin'ny krizy.